Pejim-baovao afantanteraka kosa indray polisy dimapolo no efa niakatra conseil de discipline raha dimy kosa no efa nigadra vokatry ny fandikaran-dalàna raha ninambarany teo anivon'ny polisy pirenena ao anatin'ny hetsika fanadiovana ny polisy pirenena ny ministeran'ny polisy pirenena amin'izao fotoana izao izay koa dia vina iray ao anatin'ireo vina telo izay napetraky ny ministry ny filaminam-bahoaka zao jerentsika ny fanadihadiana. Ao anatin'ny fanadiovana ny polisy pirenena ny ministeran'ny filaminana anatiny amin'izao fotoana izao, polisy miisa 10 no efa niakatra conseil de discipline, raha 10 kosa no efa nigadra vokatry ny fandikàn-dalàna raha nambarany teo anivon'ny polisy pirenena. Betabe amin'izao fotoana izao vao mahatratra amin'ny 10 any niakatra conseil de discipline ao anatin'ny izay fitsarana ho an'ny polisy izay. Ny gadra efa nisy teo amin'ny 10 teo no gadra tamin'ny fandikàn-dalàna tato anatin'ny police nationale izay averina foana moa zany araka ny teny monsieur le DGPN teo fa izay eo amin'ny inspection générale zany dia ao anatin'izay fanadiovana izay misy amin'izao fotoana izao ary tsy hitsitsy amin'ny fampiarana ny fitsipifezy anatin'ny police nationale. Ao anatin'izay fanadiovana ny polisy pirenena izay ihany nanambara ny tale général Radzaobelina Joacin fa manana fitsipika mifehy ny polisy izay tokony hajaina sy arahana ary manana ny deontologiany. Tanjony eo anivon'ny polisy pirenena ny anatratra ireo tanjona ireo fa indrindra ihany koa ny amingorana sy ny anenana ny tany kolikoly eo anivon'ny polisy. Mahakasika ny raharaha fanapitehana sy fandrobanany haino manjery tsy miankina viva-tany Fianaratsoa izay nahavoan'ny tonontonona polisy any an-toerana dia efa ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny EMO any an-toerana amin'izao fotoana izao. Nisandrantranga tany Fianaratsoa ary voizina ao anatin'ny gazety sy ny haino manjery amin'izao fotoana izao fa misy polisy élément amin'ny polisy nationale avy amin'ny Fianaratsoa nataony nazava mihitsy hoe voasarinitra ao anatin'iny sakazo pillage ny station radio privé ny Viva iny izay eto anivon'ny polisy pirenena ary ny tompona andraikitra ambony dia manambara fa eo anivon'ny fanadihadiana tanteraka ny EMO any Fianaratsoa. EMO moa dia fanazareo fa mixte io polisy zandary no manao ny ankety amin'izao fotoana izao ka aleo aloha andeha ny fanadihadiana fa ny tsara ho marina fotsiny raha sanatry mivava ka misy élément police nationale tafiditra ao anatin'io raha io dia andray ny andraikitra tokoa izay satria ao anatin'ny fanadiovana amin'ny polisy pirenena mihitsy ireo olombelona ao anatin'ity département ministériel mihitsy izahay amin'izao fotoana. Ao anatin'ny fotoana orian'ny fifidianantsika amin'izao fotoana izao nanambara ny tale général ny polisy pirenena fa mbola mitohy ny fiantohana ny fandriampahalemana eto amin'ny tany sy ny fanjakana.